Vavaka asika rehetra tompoko, saotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay Andriamanitra Ray sy Zanaka Fanahy Masina no ny fitiavanao sy ny famindram-ponao omenao ty fotoana ity. Azahoanay mankalaza izao 10 taona ny groupe ZFLM izao. Niangatana aminao Jesosy dia ny fanahinao no anapaka am'izany fankalazany zany. Ianao Jesosy tenany mihitsy no anapaka feno amin'izany fotoana izany. Ny teny na avampianarana na ny toroteny dia ianao Jesosy no hampiteny ny mpanomponao, ka ho teny velona hitondra fiainanao anay zany, hitomboanay amin'ny finoananao, hitomboanay amin'ny fitiavananao, hitomboanay amin'ny fahalalana tsara anao Kristy, ka tonga anay ho tianao koa sy hanolotra ny tenanay manontolo, hanompo anao amin'ny andronay rehetra. Ombany ny teninao Fanahy Masina, tondra aina sy finoana velonao anay. Tonga anay ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana, ka omenao ny sariboninaitra fiainana. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo-ry-havana, mahatratra ny tampony fankalazana sy ny famaranana ny fankalazana ity 10 taona ny groupe ZFLM Facebook ity. Famaranana ity fankalazana itya no atresika am'izao fotoana zao, ka tena sarobidy tokoa satria tena Andriamanitra maro no renesika mandritra izany, ka dia tena fahasoavana lehibe omeny tompo antsika izany. Ny lohatenin'ny fampianarana izay atolotra antsika anio dia hitondra ny lohateny hoe ny mahasarobidy ny fitiavana ny Kristy sy ny fitandremana ny teniny. Ny mahasarobidy ny fitiavana ny Kristy sy ny fitandremana ny teniny. Zany moa dia
nitsoana avy amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fa telo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa enina amby roapolo. Mba azahoantsika tsara ny fampianarana dia tiako ny hamaky zany jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny telo amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo izany, mba tonga antsika ahazo sara ny fizotra ny fampianarana. Voakisika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy ty ahy de tandrona ny teniko izy, ary ny raiko ty azy araka ao aminy zay ka onona ao aminy. Zay sy ty ahy de sy mitandrona ny teniko, ary ny teny zay renareo de tsy ahy fa ny ray zay naniraka ahy. Zany teny zany de efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Ny mpananatra de ny fanahy masina zay iray ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mahasarobidy ny fitiavana ny Kristy sy ny fitandremana ny teniny, zany ny lohateny natsangana sy namitinana ny perikopa anjaratsika dia ny jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny telo amby roapolo ka hatramin'ny faha enina amby roapolo. Ity filazantsara ny jaona ity havana dia misy teniteny matanjaka zay mamatotra azy ary andininy na teny fanalahidy azahoantsika tsara izany filazantsara ny jaona zany dia reto teny matanjaka anaky telo rehetra zany, voalohany de ny fitiavana, faharoa ny finoana ary ny fiainana, na fiainana mandrakizay. Reo teny telo reo de tena mampiavaka ny filazantsara ny jaona. Ny epistiliny jaona koa aza de ny epistiliny jaona voalohany sy ny jaona faharoa ny jaona fahatelo de miresaka an'izany fitiavana, finoana ary fiainana zany, ary manana ny fony zany. De ny jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo zay aitsika tsara hoe fa toy izao no nitiavana Andriamanitra izao tontolo zao nomeny zany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fanona fiainana manak'izay. Nitiavana Andriamanitra, io lay fitiavana, mba tsy ho very zay rehetra mino, io lay finoana, mba hanana fiainana, io lay fiainana. Iverimberiny zany ao anatin'ny filazantsara ny jaona. Raha ny fitiavana de malaza ny jaona toko fahatelo, telo ambin'ny folo andiny efatra amby telopolo dimy amby telopolo, didy vaovao no omeko anareo mba hifankatiavanareo. Ny jaona dimy ambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, sy ny sisy fitiavana, finoana, fiainana. Ary raha izaona toko fahatelo ny andiny faenina ambin'ny folo de lazain'ny mpandinika ho fony ny baiboly, ho famintinana ny baiboly, ka de tena sarobidy zany. Ka dia ny mahasarobidy zany fitiavana sy izany tenin'Andriamanitra zany araka ny lohatenitsika de zao, lay fitiavan'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ao anatiny, lay finoana ao Jesosy lay maty sy nitsangana tamaty ao anatiny, ary lay fiainana no entiny Jesosy nitsangana tamaty ao anatiny. Ary zany no mampatanjaka ny tenin'Andriamanitra, mampatanjaka ny baiboly. Ary zany mahatonga ny Lotera miteny hoe ny mampatanjaka ny sola skripturana ny soratra masina reriany de zao, ilay Jesosy nitsangana tamaty ao anatiny, fa raha esorina ao anatiny izany soratra masina zany, na izany filazantsara ny jaona zany, ilay Jesosy nitsangana tamaty de tsy fitiavan'Andriamanitra izy, de tsy finoana velona izy, de tsy tenin'Andriamanitra velona fa tenin'Andriamanitra maty izy. Ka eo ny mahasarobidy ny fitiavana any Kristy sy ny fitandremana ny teniny. Jaona apôstôly moa de lazain'ny mpandinika raha teony hoe apôstôly ny fitiavana noho izany fa merimberenany zany fitiavana zany. Ny andininy tena mametraka nefa ny lohatenitsika, na tena ivo ny lohatenitsika de ny andininy fahatelo amby roapolo, jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ny anjaratsika. Zao lazain'i Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitarina ny teniko izy. Ary ny andininy faefatra amby roapolo kosa ny fanohitra am'izany, zay tsy ty ahy dia tsy mitarina ny teniko. Raha misy ty ahy dia mitarina ny teniko izy.
ary eo no mahasarobidy azy amantaranao ny olona tena tia an Jesosy, nanolotra ny aino an Jesosy, tena mino an Jesosy, de izy mitarina ny tena ary ny afantaranao fa tsy mbola miorona tsara amin'ny finoana ny olona anankiray de posaka ny masoandro, miletika ny masoandro, mifoa avy natory tsy misy ten'Andriamanitra na iray aza na reny sofiny na ny vakiny fa tsy misy ten'Andriamanitra. Zany manambara fa kely de kely na tsy misy ny fitiavana an'Andriamanitra velona, ny fitiavana any Kristy. Fa ny olona tena tia Jesosy de mitandrina ny teny, miaina ny teny isan'andro de mivelona am'izany ten'Andriamanitra zany izy. No matetiky faefatra ny andiny faefatra, tsy ny mofo ihany ny velomany olona fa ny teny rehetra zay mivoaka ny vavan'Andriamanitra, miloka ny vavan'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka de ity ny hoe olona manao ona moa zany tia an Jesosy zany, na iza zany olona tia an Jesosy zany? Zany fanontaniana voalohany mipetraka. Fanontaniana faharoa mipetraka kosa de ny hoe olona manao ona zany olona mitarina ny tenin Jesosy zany na olona mitarina ny ten'Andriamanitra? Io ny fanontaniana mipetraka. Ary mitondra antsika fizarany zao fampianarany zao ho roa. Sika roa mazava tsara zao fampianarany zao Fizarana voalohany dia ny mahasarobidy ny fitiavana any Kristy zay zaransika roa, ka ny fizarana voalohany am'izany dia ny fitiava ny Kristy antsika, ary ny fizarana faharoa dia ny fitiavantsika any Kristy. Io zany ny amin'ny tapany voalohany. Ny fizarana faharoa kosa dia ny mahasarobidy ny fitandremana ny tenin Jesosy. Ny mahasarobidy ny fitandremana ny tenin Jesosy na ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Zaraisika roa koa io. Ka amin'ny tapany voalohany tsika de miresaka ny mazava-dehibe ny tenin Jesosy na ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainany mino. Ny tapany faharoa kosa dia ny fitandremana ny tenin Jesosy na ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Reo no fizarana roa lehibe am'izao fampianarana zao. Ka jeretsika avy hatrany ny fizarana voalohany ka zay ho zeresika am'izany fizarana voalohany zany dia ny mahasarobidy ny fitiavana any Kristy. Ka ny tapany voalohany am'izany itsika teo dia ho zeresika ny tapany voalohany dia ny fitiavany Kristy antsika aloha. Zay vao ny fitiavantsika any Kristy. Ny Jaona 5:11 no mamaritra mazava tsara izany fitiavany Kristy antsika zany. Hoy Jesosy tenany, tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Eo ny fitiavany Kristy. De nafatesany teo ambony azy fizarena no tampony zany fitiavany zany. Ka am'izay fotoana zay ilay Jesosy tonga nofo, ilay teny tonga nofo, de lazaina fa fitiavana tonga nofo. Io lay agape tonga nofo, lay fitiavana incarné tonga nofo amin'ny fiainatsika. Ary ny teny de tonga nofo hoy Jaona ka nionona tamitsika. Io lay fitiavana tsy ivelansika fa ao anatsika. Ilay maty sy nitsangana tamy maty ao anatsika. Fitiavany Kristy hoe efa voalazantsika ty fa nafatesany teo amin'ny azo fizarena ny tampony zany nanolorany tenany ary anarana tsara nomeny anao sakaiza ny namana tiana indrindra. Zany no atao isakaiza meheramio itsika. Ary raha Jesosy nilaza hoe sakaiza de tena izy ao amiko hoy Jesosy ary zaho ao aminy. Zany lay fitiavana mamatotra. Amin'ny teny frantsay izy dia relation parfaite, amour parfait, zany hoe fifandraisana tonga lafatra, fitiavana tonga lafatra misy eo am' Jesosy lay tia sy ny meno zay tiavana. Ahoana nefa niendrika anisehoany zany fitiavany Kristy zany? Niendrika anisehoany de mbola mpanoty sika, amam-panoty antsika io indrindra. Hoy l'apôstôly Paoly no maty Kristy hamonjy ansika. Ka am'izay de zao
sy azo sarahina amin'ny famoram-pon'Andriamanitra amin'ny mpanota. Ny atao hoe fitiavany Kristy na amin'ny rano fona le mpanota azo. Ka miteboka voalohany amin'izany dia nakana ny mpanota tao amin'ny lavaky ny helo sy ny lavaky ny fahafatesana. Io anehoan'izany fitiavana zany. Na lany tamin'ny fahafatesana sy ny helo ianao ka nafindranao amin'ny fiainana. Io famondrana amin'ny fiainana io no tampony fitiavana ny mpanota. Tsy zany ihany fa ny mpanota meloka sy maloto maimbony ota no sasany sy ny dioviny tamy ranomasina ka olona madio tonga olona vaovao voavela eloka. Zany na tonga ny Davida naza sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarina ny fahotana. Areo indrindra no anehoan'ny fitiavana ianao. Dioviny ianao tahaka n'ilay zanak'adala anankiray niverina ty zanako ity efa maty nefa velona indray. La iaingana ny akanjo tsara indrindra, ny peratra, ny kiraro, ny kapa, nampitafina ka tonga olona vaovao lay mambinota ka tonga hanitry Kristy, iraka solon'i Kristy. Ity fitiavan Jesosy ity de mampandova fiainana ny mpanota, miala ny fahafatesana ka nampidirina amin'ny fiainana marak'izay. Ary ny lanitra ray manontolo no miara mifaly amin'ny fibebahany mpanota miverina ao amin'ny tompo. Mpandova lanitra, piray lova amin'Andriamanitra, piray lova amin'ny Kristy, ary mpandova an'Andriamanitra. Izany olona izany ka tena fitiavany zany, tsy mendrika antsika zany. Ny tombonandro omena antsika fitiavany zany, famondrampony Jehovah sy nalandritra antsika, ny famondrampony Jesosy zay nitoro antsika ny fahafatesantsika teo amin'ny azo zany mbola manomezany tombonandro antsika velona loany. Fitiavany zany ry havana tsy fahamarina antsika na famendretsika. Tiany ianao na amin'ny rano fo mba hibebaka sy ho tia aza amin'ny andro ao rehetra sisa iainanao. Sarobidiny izany ry havana. Ataonao inona ary ny tombonandro sisa na amin'ny rano Jesosy foanao. Atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. De ny fanompom-panahy mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Zany nampianarin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 12:20 ho an'ny olona tena ho tiaviny Kristy ary mitiany Kristy koa izy. Am'izany ry havana de zao tsy niara-panahy izay ihany no anehoany Jesosy ny fitiavana ianao fa ny fiainanao manontolo andavanandronao koa azy. Tsy efa narary va ianao ka nidirany aretinao ka nositraniny ary zany nambarany Isaia 3:20 dia kapoka taminy no nanasitranana anao. Tsy efa naratra va ny fonao no niadinao samihafa no nialahelinao. Jesosy sy ny rano fanekena vaovao no balsama manasitrany ny fo sasatra sy reraka ry havana. Honao zay mananady, honao zay manana olana, ny fitiavany Kristy de miantso anao hitondra ny enta mavesatrao ho eo aminy ka izy no hitondra izany. Izy no hitondra izany. Tahaka namafany ranomason'ny Maria. Ry Maria azo am'toma. Io fafany ranomasonao. Io tanam-pitiavana io ry havana. Manangana ny reraky io, ny malemy io, ny sasaky io, ny ory io, ny kamboty io, ny manantena io, ny mpitondratena io, Andriamanitra ny mpitondratena sy kamboty. Eo indrindra no idirany mampahery anao ry havana. Mahireza fa tianao lay Jesosynao. Na inona karaza raha ady atrenao, zany fitiavany Kristy zany, dia manatona anao izy. Handraiza ny adinao zany ka mampahery anao. Mahery zanaka, matanjaha, fa zaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Tsy zany ihany, fa na inona ady atrenao amin'ny fiainanao, zavatra fanirianao, tsarovy fanonony fitiavany Jesosy ianao, de ho valiany zany raha toka tena ho tia azy amin'ny fonao tokoa ianao. Raha nomeny fitahiana sy ny fahasoavana de mahaiza misaotra fa tsy ny fahasaranao fa fitiavana sy famirapo ny Jesosy zany. Zany mahatonga an Jehovah nampiteny an Jeremia hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao ary zany nampaharetako famindrampo ho anao sady no tiaviny ianao no namrana fo ianao inona no avalinao izany. Ho izy ny resika
na foy ny aiko aho hanavotako anao i Jesosy, mba inona kosa no hoartanao. Zany de mitondra antsika mitapany faharoa amy fizarana voalohany ty, ny fitiavantsika any Kristy. Raha izay ny famitinana ny fitiavany Kristy antsika, ahoana kosa ny fomba anehoanao ny fitiavanao an'ilay Kristy ilay tianao. Inona no avalitsika izany fitiavany zany? Jesosy dia nanontany any Petera na Simona amy Jaona toko fa 1:20 ka hatramin'ny 7:10, Simona zanaky Jaona, moa tiary va ianao? Dia soloan'i Jesosy ny anaranao io Simona io, ka mametraka ny fanontaniana aminao izy androany, moa tiary va ianao? Ianao miaino io zany? Ianao ny antefa miteny tena tia Jesosy ve ianao? Mariny manao hoe za Jesosy tianao, kanefa de mivadika mifanohitra am'izany ny fiainany andavanandro. Fa hano ariniondro, ka andraso ariniondro, io no navaliny Jesosy any Petera raha fananao Petera hoe ino tompoky anao mahalala fa tianao a. Ny teniny zany sy andrasana sy famahanana ny olona zany, io lay mitandrina ny teny zay hitasika amy fizarana faharoa. Kanefa ny zava-dehibe sy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavan'Andriamanitra antsika ny tena zava-dehibe. Jaona voalohany toko 2:20, de hoy Jaona apôstôly hoe isika tia satria izy efa tiantsika taloha. De toizany zany amy Jaona voalohany toko 2:10, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika aloha tokony. Raha fantatrao ny alehibe ny nitiavan'Andriamanitra anao sy nitiavan'i Jesosy anao dia ho tia azy anao. Vokatry ny fahasapanao ny asarbidiny, ny lanjany, ny mahazava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy amin'ny famondrampony aminao no ahatonga anao tia an' Jesosy ka hanolotra ny tenanao hanompo azy amin'ny andronao sisa rehetra. Ravana ampianariny Jehova zany natany amin'ny testamenta taloha azy ao amy Deuteronomia toko 4:5, de zao no ampianariny tompo ao: ary tiavan Jehova Andriamanitra ao amy fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny herinao rehetra. Zany hoe ny mombanao manontolo no entinao hitiavanao a Jesosy. Fo manontolo amy fiainana manontolo. Ny fiainanao sisa rehetra atolotra ho an'ny tompo Jesosy eo, tolotro anao ny androko sisa rehetra. Atako temboraka ny zavatra rehetra, ny fioarany ny fahatsarany fitiavanao sy ny famondramponao amiko. Ary am'izany dia tsy tompony tenanao ianao fa Jesosy no mitondra ny fiainanao manontolo. Babony Jesosy tanteraka sy babony teny ny fiainanao manontolo. Ary am'izany de zao tsy vokatry ny heritsika ihany hoe tiako ianao Jesosy dia taoko misy zay afalifaly anao Jesosy, ahitanao fifaliana amy fijoroako sy ny sisa. Tena tsara ny voadinao zany, hanolotra ny andronao rehetra, anao taimboraka ny zavatra rehetra, fa ny andronao sisan'ny Kristy maro no miteny an'izany hoe anao ny andro sisa Jesosy eo. Nefa vetivety zany hafanano zany de mangina tsy retsony. Mangatany fanahin'Andriamanitra ry havana, lay mpananatra nolazainy perikopatsika teo, ny mpananatra de ny fanahy masina amy Galatiana toko 5:12 de ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana. Zany fitiavana vokatry ny fanan'Andriamanitra velone zany no ambolenao anatsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Io le fifandraisan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fanazavana ity fampianarana ity dia ampifandraisika mandrakariva zany hoe
jesosy sy ny ten'andriamanitra ary ny fanan'andriamanitra zany reo toko telo ny fifandraisana velona amin'andriamanitra reo dia ho fenoisika zany zao fampianarany zao. Ny fitiavana ao an Jesosy de tsy hafa fa ny finoana ho azy, ny fahatokiana ho azy, ny famoavana ho azy. Raha misy ho laza ho tian Jesosy kanefa tsy mino azy, tsy manaza azy, tsy manaza ny fahamasinany dia taribaty filambava ihany zany. Fa izay tiany tompo hitiavana ho azy de zao ny fanolorana miaro-piainana sisa ho azy, hanompo azy, ho fananany, hino azy, hano azy, ary izaranao ny famonjena zay vitany, ny fitiavana ho azy hoe ny fizaranao ny famonjena zay vitany, ny filazantsara zany, ny tenin'Andriamanitra zany. Ako lehilahy feno ny fanahy, vehivavy ny feno ny fanahy ianao izy ny iratsika 3:20 nefa raha izao rery tsy maefa izao fa mangataka ny hery avy aminao. Aoka ho feno ny fanahy ny mpanomponao mba ho tena lehilahy sy vehivavy voakosotra tokoa, tena ola feno ny fanan'Andriamanitra, mahay mitia an'Andriamanitra sy mitia an Jesosy. Zany de mitondra antsika izery ny fizarana faharoa, ny mahasarobidy ny fitandremana ny tenin Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra. Ka ny tapany voalohany am'izany dia ny mahasarobidy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany miny. Ny mahasarobidy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany miny. Pesaka ny asan'ny tenin'Andriamanitra ry havany, tsy andinika an'izany rehetrarehetra zany tsika, fa zay mifandray amin'ny Kristy sy ny fitiavana azy. Io no resansika am'izany hoe mahasarobidy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainany miny. Ny mahasarobidy azy voalohany ny tenin'Andriamanitra de zao mitondra an'Andriamanitra ray zanaka faray masina ao anatin'ny olona, zany tenin'Andriamanitra izy. Ary io no mahasarobidy azy, mitondra an'Andriamanitra ray zanaka ary faray masina ao anatiny mino izany. Zao ny volazan'i Jesosy amin'ny Zao 4:40, ny 7:20 manamarina izany. Hoy Jesosy, raha misy ty ahy de tandrona ny teniko izy, ary ny raiko ty azy, ary aoka ho amin'izay ka honina ho aminy. Aoka ho amin'izay ka honina ho aminy. Ka amin'ny fotoana mankenao ny ten'Andriamanitra, iainona ny ten'Andriamanitra, andraisinao ny ten'Andriamanitra, da ko tonga ao an-tsaitsika sy ao am-pontsika fa mampiditra an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ao anatsika isika, ao an-tokantranosika izy, mampiditra an Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty ao anatsika. Tena sarobidy zany, ka tsy hamadibadika takelaka soratra masina no ao an-tsainao, fa mampiditra an'Andriamanitra velona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanahiny ao anatina. Tena sarobidy zany. Azany no tiavako an Jesosy manome ahy ny teniny mba hahatonga azy hanapaka amin'ny fiainako. Ary sarosarana amin'ny asan'ny fanahy masina koa zany, ny fanan'Andriamanitra no mampiasa ny tenin'Andriamanitra ho fiasam-pahasoavana hitondra na Jesosy ao anatin'ny olona, hitondra n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ao anatin'ny olona. Asan'ny fanahy masina zany. Hoy Jesosy indrindra milaza an'izany, fa raha tonga ny mpananatra amin'ny Jaona 2:20, fa raha tonga ny mpananatra irahiko avy ho aminareo avy amin'ray, dia ny fanahin'ny famarinana izay mivoaka avy amin'ray, de izy ho vavolombelona hanambara. Vavolombelona hanambara. Ny hanambara eto de mitodika am'sara mizara, manolotra, mampiditra an Jesosy ao anatin'ny olona. Martin Luther moa de tena maniry mafy an'izany, raha veriko matetika zany fampianaran'ny Luther zany fa tsara. Koa Martin Luther, ny ivo ny asan'ny fanahy masina de mitondra an Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho ao anatin'ny olona. Amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra torina, de mandray an Jesosy araka amin'ny teny Jesosy ery aloha raha toera, mandray ny teniny, mitambona ny teny de mandray azy sy mandray ny ray ihany koa. Mahafinaritra koa nefa de zao, mbola andraisana ny fanan'Andriamanitra ihany koa ity tenin'Andriamanitra ity.
rehefa torina ny ten'andriamanitra dia mandray ny fanahy masina ny olona ka sady andraisana n'andriamanitra ray, andraisana an' jesosy, andraisana ny fanahy masina ny ten'andriamanitra. andea ovaka isika ny asana apôstôly toko fahafolo andiny fa efatra amby efapolo. Rehefa nitory teny Petera, zao ny zavatra mitanga vaka isika amin'ny anaran' jesosy. asana apôstôly toko fahafolo andiny fa efatra amby efapolo. Raha mbola nilaza izany teny zany Petera dia nilasaky tam'izy rehetra nandre ny teny ny fanahy masina, nilasaka tam'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina. Zany hoe nandre ny teny ka nino sy nandray izany dia tena nandray fananay n'Andriamanitra velona. Ary io ny mahasarobidy ity ten'Andriamanitra ity. Ka raha mamaky ny ten'Andriamanitra ianao dia aza mieritreritra madibadika toko sy andiny miainy tory teny ihany fa tena mandray ny fanan'Andriamanitra velona ianao, manokatra varavarana hidira ny fanan'Andriamanitra. Ary Martin Luther koa dia mampianatra an'izany hoe ny ten'Andriamanitra no varavarana hidira ny fanahy masina ho ao am-pon'ny olona. Ka dia sarobidy loatra izany tenin'Andriamanitra na tenin' Jesosy na ny filazany tsara na tenin'Andriamanitra izany. Ary ity ten'Andriamanitra ity dia tena teny sy ainana izy ity. Jesosy tena miteny azy amin'izao toko fahaenina andiny fa telo ambin'ny polo na hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana, fanahy sy fiainana. Lay teny notorian' Jesosy, lay filazany tsara velona no zarain' Jesosy dia mitondra fiainana zany, ka fiainana be dia be omeny, tsy am'izao fiainana zao ihany fa fiainana mandrakizay, fa ny fiainana lazain' Jesosy sanefa dia ilay fiainana no entiny nitsangana tamin'ny maty misy ka mandresy ny fahafatesana, mandesy ny devoly, mandesy ny fahavalo rehetra. Io lay fiainana. Ka izany fiainana zany dia zao tena teraky zany ten'Andriamanitra zany misy ianao rehefa omeny fiainana fa tsy hoe io fa omeko anao ny fiainana, tena teraka ho zaza misy. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo, Jesosy dia tsy mahazo liditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny ten'Andriamanitra no iterahana ny fanahy masina antsika. Hoy ny Korintiana voalohany toko fahaefatra andiny fahadimy ambin'ny folo, ateraky ny filazany tsara tsika, ateraky ny ten'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra velona isika. Ka dia eo isika no mandray izany fiainana izany satria nateraky ny fanahiny amin'ny alalan'ny teniny filazany tsara dia ny filazany tsara ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ka amizay manana sakafo ianao zay naterany, zay sakafo ny fanahinao. Araka ny volaza Maty toko fahaefatra andiny fahaefatra, tsy ny mofo ihany no ivelomanao fa ny teny rehetra, ny filazany tsara voaka ny vavan'Andriamanitra, io no hanina ivelomanao isan'andro. Ka raha mihinana azy ianao dia mivelona matanjaka, fa raha tsy mihinana azy ianao dia miaosa ny aim-panahy, miamarary ary maty. Zany vokany hoe raha tsy miaina ny ten'Andriamanitra, raha tsy mitanina ny ten'Andriamanitra dia tsy vitany hoe tsy mitanina ianao dia zay, fa miamahia ny aim-panahy, miamarary ny aim-panahy, miamaty ny aim-panahy, miala tao Jesosy sy ny fanahiny, tsy manapaka amin'ny fiainanao. Ary ty ten'Andriamanitra ity sy ty fanan'Andriamanitra ity dia miara-dalana nanorona finoana velona manatiny olona izy. Raha olona te hanana finoana velona matanjaka tsy maintsy miaina sy mivelona ny ten'Andriamanitra, mahatonga ny finoany ho matotra, voasedra, matanjaka, matokatra amin'ny fahafatesana. Io ny Romana toko fahafolo andiny fahafito ambin'ny folo. Finoana dia avy amin'ny toriteny, avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka dia raha tianao ny tonga amin'ny finoana sy hatanjaka amin'ny finoana, miaina sy mivelona amin'ny ten'Andriamanitra. Fa ny olona tsy miaina ny ten'Andriamanitra kosa dia mihamalefaka, mihamalemy ary maty ny finoany. Lutera dia mampianatra ihany koa ny fifandraisan'izany finoana sy ny ten'Andriamanitra zany sy Jesosy. Zay toerana misy ny finoana ho Martin Lutera dia misy ny Jesosy nitsangana tamaty sy ny fiainana. Zay toerana misy ny finoana dia misy ny Jesosy nitsangana tamaty sy misy ny fiainana. Tianao ve ny hanana izany finoana misy any Jesosy sy misy fiainana marak'izay zany? Raiso ny ten'Andriamanitra, iaino ny ten'Andriamanitra. Ary ny famonjena dia tsy azo sarahana amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy azo sarahana amin'ny tenin'Andriamanitra ny famonjena vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fizaliana.
sy azo lasarana amy tenin'Andriamanitra sy mifanan'Andriamanitra velony zany. Paoly mampianatra azy amy Romana toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo, tsy menatra ny filazantsara ny faherin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany. Romana toko voalohany andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo, ny marina am'izany finoana an'izany filazantsara zany no velona. Ka noho zany de zao ny herin'Andriamanitra amonjena ny mpanota dia ny ten'Andriamanitra zay manotory ny fovato, mandevona ny tenany ota, ny farantsena rehetra mampoitra ny fiainam-bavao satria miaina ny fibebahana ny mpanota ka dia niala tamin'ny fahafatesana tonga amin'ny fiainana araka ny teny Jesosy hoe ty zanako ty efa maty nefa velona indray, efa very nefa hita indray. Hery ho famonjena, karaha te hiaina ny famonjena, te handray ny famonjena, ary te zara ny famonjena dia tsy maintsy miaina ny tenin'Andriamanitra dia ny filazantsara velony zany. Honao zay marary ry havana, honao zay marary, ho aza mety marary maro ny karazana aretina, mety mivadiny marary fizangazangana, mety ny zanaka maditra, mety anao misy aretina mitaiza, na misy aretina na ao anatin'ny ady sarotra ianao ankehitriny, aretina daholo zany ry havana, aretina zany. Ny tenin'Andriamanitra de aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Inobo olana toko faefatra ny andiny roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo, te ho sitrana va ianao, te ho sitranin Jesosy amin'ny alalan'ny teniny va ianao, fa izany nanasitranany marary maro tao anatin'ny filazantsara ray manontolo, teny indray mbava sitrana amy rofinao, te ho sitrana de ho afaka ny olanao, ny adinao, ny problemanao aza misaraka amy ten'Andriamanitra, sady mampahery anao zany, fitaovam-piadiana entinao zany, ary ho aina ho fisaboana amy fo maratra zany ka manasitrana anao. Ary sisy manasitrana ihany fa na de nefa maty aza atsanga any Jesosy tamin'ny alalan'ny teniny tahaka nananganany Lazarosy tafay zay, ry Lazarosy mivoa, teny mamorona fiainana vaovao, mamorona tsy misy de ny maty amorona ny fiainana ianao zany. Zay tao anatin'ny fahafatesam-panahy fonitsinanana an Jesosy natsangany ka tonga olona velona manana ny Kristy ao anaty. Ary eo indrindra ny mahasarobidy azy zay, tenin'ny fananganana ny maty sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Ka de koa no entinao mamakivaky ny androm-piainana manontolo, satria andro ny ady zao ry havana, mila mitafy ny fiadiana ianao, de ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy eo ny Efesiana toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo, entinao miady zany. Ary Jesosy miaraka aminao raha vao miaraka amy teniny ianao, izy ny kapiteniny adinao, satria raha misy ny tenin'Andriamanitra ao anatinao de ao anatinao Jesosy mitaridarana kapiteniny adinao ka mampandresy, manotra no mipandresy azy ianao raha manana ny tenin'Andriamanitra, hoy ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahafito amby telopolo. Raha izay no mahasarobidy ny tenin'Andriamanitra, de inona kosa ny fomba hitandrematsika izany tenin'Andriamanitra zany? Olona manahoana no mitanina izany tenin'Andriamanitra? Iza marina ty mitandrina ny tenin'Andriamanitra ity, satria raha misy ny mitandrina ny tenin'Andriamanitra de misy ny tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Jehova misy eny nanolo tena hanolotra antsika izany tenin'Andriamanitra zany. Zao voalaza ny Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soratako am-pony, ary zao andriamaniny ary izy ho oloko. Zaho ho andriamaniny ary izy ho oloko, soratako ao am-pony, ataoko ao an-tsainy, tena mipetraka ao anatinao lay tenin'Andriamanitra, voasoratra ao, tahaka ny vita tatoazy ao anatin'ny fonao ao. Zany tenin'Andriamanitra velona zany, ka tsy azo sarana amy fonao ny tenin'Andriamanitra, tsy azo sarana amy fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Salamo faha sivy amby folo am'zato andininy fa raiky ambin'ny folo koa de manamafy zany hoe atampoko ny raketaky ny teninao mba tsy hamitako aminao, tena raketinao amponao ao. Ary io fonao zany de sen'ny tenin'Andriamanitra ka tsy manam-pitoeranao olom-po, tsy manam-pitoeranao fahalalana, fankahalana, tsy manam-pitoeranao fijangajangana, tsy manam-pitoeranao fo maloto rehetra, fa fo voadio
toerany tenin'Andriamanitra, toerany Jesosy, toerany fanan'Andriamanitra velona, toeran'Andriamanitra ray zany fonao zany manomboka androany, satria zany no asany tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. De zao no ilazany Jesosy ny olona mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Maty toko 7:20. Toko 7:7. Azafady. Maty toko 7:7. Koa am'izany nazoviny mandreny ny teniko, ka makatoa azy, dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorona ny tranony tambony vatolampy. Lehilahy sy vehivavy manan-tsaina, Henry, matahotra an'Andriamanitra, manorona ny tranony ny fiainany eo ambony vatolampy, de Kristy zany vatolampy zany ry havana. Manorona ny fiainana eo ambony vatolampy ka na avo ny varatra, avo ny orana, avo ny ainandro, tsy mihetsiky zany. Satria tsara orona eo ambony vatolampy ny olona mitandrina tenin'Andriamanitra. Mampalahelo nefa nylazany Jakoba fa misy olona mpiainy manadiny. Jakoba toko 1:2. Fa aoka ho mpakatony teny ianareo, fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka amin'ny tenanareo. Mpiainy fotsiny ihany zany de miditra amin'ny sofina ankavia, mivoaka amin'ny sofina ankavanana. Sasany moa de hoe noho izany ry azon-damosiko. Eto dia mahakasika ny mpitoro teny sy ny mpiainy no hoe mpitandrina ny tenin'Andriamanitra. Raha mpitory ianao de tokony miaina ny zavatra torinao, fa sy baty filam-baty. Raha mpiainanao de mpiainy mpakatoka, mampiatra am'izany amin'ny fiainanao. Ka inona no hoe mitandrina ny tenin'Andriamanitra? Inona ny dikan'izay? Tsy mpitary baty filam-bava rehefa mitory, fa zay toriana de iainana tokoa. Tsy zany ihany, fa raha miaina ianao de tena iainana ny tenin'Andriamanitra. Ka no hoe mitandrina ny tenin'Andriamanitra de mitovy amin'ny hoe mankatoa ny tenin'Andriamanitra, manoa ny tenin'Andriamanitra, babo ny tenin'Andriamanitra, fiainana misy ny tenin'Andriamanitra, sakafo ivelomany ny tenin'Andriamanitra. Azo dika koa fitandremana ny didin'Andriamanitra ny fankatoavana ny teniny. Satria misy mampianatra hoe rehefa mino ianao tsy ilaina mitanina an'izany lalàna zany. Ny olona zay manana an Jesosy ao anatiny, manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny, ve de ilalao fahotana? Hitaonanao ilalao fahotana va ilay Jesosy ao anatinao? Sanatria zany ataotsika fa matiny amin'ny taona no verina amin'ny indray, hoy ny apôstôly Paoly. Fa aoka ho maso ianareo, satria masina tompo Andriamanitra. Ka no hoe mitandrina ny tenin'Andriamanitra de zao olona mifady midevoly miasany rehetra, ny fomba rehetra, mifady izay ampifadiny ny soratra masina, tsy milala ota, tsy milala fahotana. Zay no amintinana azy ny olona mitandrina ny tenin'Andriamanitra, satria ny ota de zay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. No zany dia aoka ho mpakatony teny isika, fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany na ho mpitory fotsiny ihany ka mamitaka ny tenatsika. Misy olona hiditry ny lanitra de niteny tamin'i Jesosy hoe mba hiditra ato zay. De hoe Jesosy hoe tsy fantatro nareo, navitaiza miala amiko ry mpanao melo. Efa nitory teny tamin'ny anaranao ne zay tompoko. Raha ihany ty mpitory teny ty, asiako mafy ny tenako mba ho mangana, so nitory tamin'ny afaka ho lavina. Efa nitory teny tamin'ny anaranao ne zay Jesosy, de hoe Jesosy tsy fantatro ianao. Navitaiza ny teny torinao hafa, ny fiainanao hafa, ianao tsy miditra fa ny olona hiditra sakananao. Sanatria ny mpitory teny rehetrarehetra nefa zany, fa ianao tena mpitory iraka solon'i Kristy. Ianareo vavolombeloko Jesosy, azo herinareo milasany faray masina aminareo i Jesosy, ka ho vavolombeloko eto Jerosalema, Jodea, Samaria, hatramin'ny farany tany, iraka solon'i Kristy ianao ry havana. Ary zany ny olona mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Raha fandraisika amin'ny fanevan'izao fankalazana ny 70 taona zao ry havana, zany fampianarana zany, de andeha averintsika ny fanevan'izao fankalazana ny 70 taona zao.
Hebreo toko fahafolo andininy faefatra amby roapolo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara hoe ny fitiavany Kristy sy ny fitiavana ny Kristy. Io no iainasika sy oltraraisika. Asa tsara hoe ny asa tsara riavana de ny asa vokatry ny fitiavana agape na ny fitiavan'Andriamanitra ao Kristy Jesosy. Ny asa tsara riavana de ny fizarana ao n'ilay filazantsara velona de ny tenin'Andriamanitra. Ny fizarana ao Jesosy ilay nitsangana tamaty rehefa tianao sy nanolotra ny tenany hamonjy anao. Am'izay tokoa de androso ny tena fitiavana sy miasara velatsy. Androso ny tenin'Andriamanitra, androso ny fitiavan'i Kristy, androso ny filazantsara ka ho babo ny filazantsara ny fony maro. Ka rehefa babo ny filazantsara, babo ny tenin'Andriamanitra, dia babo ny Jesosy, babo ny fanahy masina, babo ny tenin'Andriamanitra, ary ao anatiny ny fiainana mandrakizay. Ary sady mpanovan'Andriamanitra zany olo zany no mpiray lovan'i Kristy. Vonahitra ny n'Andriamanitra ray sanaka ny fanahy masina. Zay fazatra amin'ny taloha indrindra kao mandrakizay. Vavaky sika. Mamy loatra ry Jesosy tomponay. Zany fitiavanao zany. Tena tianay ianao. Ka tao anatin'ny fahamaimboan'ny mpahotanay, tao anatin'ny fahafatesanay, tao anatin'ny faratsianay tanteraka noho ny diranao, ka nakanao anay tamin'ny lavaky n'izany hiro sy fahafatesany zany, ka ampianaranao anay amin'ny fanahinao ny hiaina ny fitiavanao, hizara ny fitiavanao, ahita ny asabidin'izany fitiavanao zany amin'ny andronay manontolo, ka ampandroso zany fitiavana sy asa tsara zany. Zahay amin'ny andronay rehetra. Saotra Jesosy. Amen. Raisoa ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisany sy ny vona fanahy masina ho aminareo rehetra ny tramozako mandrakizay. Amen. So
Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. ZFLM full town mari-patserovana t-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.
Italia.